rivotra ny arahaba tompoko ny tsy famarina toeran'ny atmosfera no mamaritra ny toetry ny androntsika any amin'ny ilany andrefana sy atitany atsimony Madagasikara. Tsy ho drivotra maina sy mafana kosa ny any amin'ny faritra sisa. Arak'izany dia mbola mitohy ihany aloha ny andro maina sy mafana amin'ny faritra maro eto Madagasikara. Hafana kokoa araka ny tokony ho izy aza isika indraindray. Raha tazantsika amin'ny sara zava-mijanona izao ihany koa dia misy an'io rindrin-drahona io na ilay antsoina hoe front ao atsimo andrefana ny lakan-dranon'i Mozambique izay antenaina hitondra rotsakorana kely indray any amin'iny ny tendrony atsimon'ny nosy iny no any amin'ny faraparan'ny herinandro. Raha ny vinany toetry ny andro ho amin'ny rampitso maraina dia andraona mety isy isan'orana tandrifin-drahona vao maraina dia efa misava miandalana ihany rehefa misandratr'andro manodidina ny Antsalovo, Ankavandra ary Belo ny Tsiribiny. Andraona mety arahana orana malefaka ny motsiraky ny Analanjorofo mpaka hatrany Antalahy. Misava ihany moa izay rehefa misandratr'andro. Ny faritra sisa rehetra dia maina ny andro amin'ny ankapobeny raha tombanana hitoetra ny zavona vao maraina ho antsika eto amin'ny faritra anatiny. Raha ny tolakandro indray dia andraona mety arahana tandrifin-drahona ny tapany atsimo ny faritry Menabe mpaka aty amin'ny atsimo andrefana Androy ary ny ilany andrefana ny faritra Anosy. Andraona kosa ny any Melaky ny tapany avaratry Menabe ary ny aty amin'ny Analanjorofo mihazo an'ny Antalahy. Ny faritra sisa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny fa vokatry ny hafanana dia vinavinaina hiverina andraona kosa amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina. Raha ny vinan'ny maripana indray dia manankatra ny amin'ny 20 degré aty amin'ny antitany atsimony Madagasikara, 5 na 7 degré kosa ny ilany andrefana sy ny faritra avaratra andrefana. Ho antsika eto amin'ny faritra anatiny dia manodidina eo amin'ny 30 degré. Raha ny vinan'ny toetry ny andro ny zoma indray izao dia saika any amin'iny afovoany andrefan'ny Madagasikara iny aloha no mitoetra ny orana tandrifin-drahona mitsitokotoko ihany izay amin'ny ankapobeny. Ny faritra sisa rehetra kosa dia hibahan-toerana kokoa ingabe masoandro na ho maina tanteraka mihitsy ny andro. Raha ny vinan'ny maripana manankatra any amin'ny 17 degré any amin'ny antitany atsimon'ny nosy, 13 degré ny faritry Menabe sy Sofia, 14 degré kosa any amin'ny faritra avaratra andrefana. Ho antsika eto amin'ny faritra anatiny dia eo amin'ny 30 na araiky amin'ny 30 degré ny maripana ambony rindra ary eo amin'ny 30 ka hatramin'ny 30 degré kosa ny morontsiraka atsinanana. Ny vinan'ny toetry ny andro ny sabotsy ary no amaranantsika azy. Andraona mety arahana tandrifin-drahona mitsitokotoko ihany ny ilany andrefana sy ny faritra atsimon'ny nosy. Raha tahiny moa dia mety ho tonga aty amin'ny afovoan-tany izay orana tandrifin-drahona izay amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina fa amin'ny ankapobeny dia saiky mandrahona. Ny faritra sisa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny mety ho lalovana orana tandrifin-drahona kosa manodidina ny Zambrano. Ny vinan'ny maripana indray tsy dia misy fiovana firy fa eo amin'ny 30 na 30 degré hatrany ny maripana ny amin'ny ilany andrefana sy ny faritra avaratra andrefana. Manodidina amin'ny 17 degré ny any amin'ny antitany atsimo ary tafiakatra 30 degré ho antsika eto amin'ny afovoan-tany. Ny morontsiraka atsinanana kosa dia eo anelanelan'ny 30 ka hatramin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra. Dia izay indray vinan'ny toetry ny andro atanatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.